tsy afaka micontrôler ny zavatra rehetra tsika tsy afaka micontrôler ny zavatra mety iseho ao anatin'ny tambazotran-tserasera mety misy zavatra mamoafady ao misy andreny karazana olona izay tsy accepten'ny fiarahamonina reny tsika nefa ny zanantsika nandray aman-dreny raha ohatra hoe sorena hoe be dehibe le zavatra mirongatra be dehibe mipotra daholo ny zavatra tsy mana be. Sendwave dia application anankiray ahafahana mandreva vola avy any ivelany makatỳ Madagasikara. Raha amin'ireto firenena ireto ianao: Canada, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis na Irlande dia aza adino mampiasa ny code promo Curly Tips ahafahanao mahazo 10 € de bonus. Maravantsika rehetra tonga soa eto fandarana Curly Tips by Rex TV. Ho amin'ny androany dia mandray ny coach Amour tsika arak'izay anaran'izay hoe coach dia coach de vie zany iresadresaka amintsika eto makasika ny lohahevitra hoe ny influence teraka ny réseaux sociaux eo amin'ny resaka fampianarana. Inona ny aton'izay hoe antony resantsika an'izay sujet izay nalaza be mantsy tato ato ny resaka influence teraka ny réseaux sociaux amin'ny ankizy lasa tsy haintsony izay omeny olona tsiny hoe ny réseaux sociaux ve sa ndray aman-dreny sa ny ankizy izay indrindra no antony fampiresantsika amin'ny coach Amour. Voalohany indrindra aloha dia miarabanao tonga soa eto aminay. Miaraban'ny idéaly dia miaraban'ny mpanaraka ny fandaharana. Araka ny efa niteneko anareo teo dia izay zany aloha ny sujet antsika ho amin'ny androany ny antaniko voalohany angambany araka niteneko teo mantsy hoe lasa mifamaofao be ny resaka ao anatambazotra ao tsy hitatsony lasa mifanome tsiny zany na ny ray aman-dreny sy ny ankizy sy ny réseaux sociaux dia tsy hitatsony izay hoe raisina ao anatin'izay andao raha ny hevitrao no antaniko hoe iza no diso ny ray aman-dreny mame alalana ny ankizy ampiasan'ny réseau ve sa hoe ny mpikirakira ny tambazotra serasera izay ataoko hoe tsy mifidy tsony ny zavatra avoaka ao anatin'izay tambazotra izay. Voalohany indrindra aloha tsara ho fantatra dia ny tambazotra efa eo izany hoe tsy fahavalo izy io fa fitaovana ampiasaina ary tsy afaka miala amin'io zany intsony tsika fa itsika le olombelona le ray aman-dreny le zanaka le fiarahamonina rehetrarehetra no tokony mianatra mihitsiny mianatra misafidy ny zavatra jerentsika ohatra mijery fahitalavitra ihany hoe anjaranao no misafidy hoe inona ny émission tianao jerena mampitombo anao ve ny émission tianao jerena sa mampihetsy anao sa manomboka mety tsy mahay ve anao rehefa lasa miankin-doha amina zavatra anankiray raha zavatra rehetrarehetra tsy tokony akina ando na izy tsy afaka manao an'izay ny fanomezantsiny eto zany tsika tsy afaka miteny mihitsy hoe iza ny diso fa tompona andraikitra voalohany indrindra dia tompona andraikitra amin'ny tenantsika aloha itsika kanefa tsika raha ohatra ka hiresaka ankizy zany sy zaza misy taonany le zaza hoe hatreto dia hatraiza ihany ny zakan'io ankizy io ohatrany hoe tamin'ny taloha zao raha mijery ny fahitalavitra dia mbola misy hoe pour adulte pour adolescent ho an'ny ankizy rery ihany nisy an'izany tamin'ny taloha fa amin'izao alefa fotsiny eo dia zay te hijery mijery zay tsy te hijery dia misafidy manao zavatra hafa dia raha hitentsika hoe iza ny diso ny ray aman-dreny ve voalohany indrindra aloha satria tsika hiresaka fanabeazana dia ny ray aman-dreny aloha no tompona andraikitra voalohany amin'ny zanany izany hoe mpanabe voalohany zany ray aman-dreny. Ny olana amin'ny ankehitriny efa lasa ny fanabeazana sy fitaizana amin'izao lasa 520 isan-jato sisany ao anatin'ny tokantrano fa ny 570 isan-jato lasa ny any ivelany anisan'le any ivelany le réseaux sociaux dia mampiditra dia tsy mahay mifantana kanefa na izany naty izany raha amin'ny mahatompona andraikitra voalohany ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny no tokony mahafantatra voalohany indrindra ny momba ny zanany. Tsy afaka tonga zany dia omenao tsiny mihitsy ny zanaka matoa ny zanaka mandray an'io
nisy fahalalana malalaka be tao namenyndray aman-dreny an'le zaza dia navela mety hoe manana antony ndray aman-dreny mety mitady excuse ndray aman-dreny hoe zara raha misy an'io ahafahandray aman-dreny manao zavatra hafa dia nefa tsy fantatra ndray aman-dreny ny vokatra ao anatin'izay satria ny ankizy tsy mifantana ny zavatra hitany ao zay mandalo eo fotsiny azy dia izay no raisiny dia mbola izay mantsy mbola misy hoe arakaraka ny taona sy ny sisa ao anatin'izay Ie, raha nanao recherche kely omany dia hoe raha eto Madagasikara eny ny ankamaroany firenena hoe latsaky ny 13 taona ihany mahazo mampiasa ny réseau. Misy ary moa firenena mihitsy hoe misy firenena mihitsy miteny hoe raha vao latsaky ny 19 taona dia tsy maintsy mahazo autorisation parentale aloha izay vao afaka mampiasa an'io. Ka eo amin'izay mihitsy ny tiako jinjina araka ny teneninao teo hoe ny ray aman-dreny ny tompony andraikitra voaloha. Ary raha ohatra ka matoa le zaza ohatra mampiasa le réseau dia nisy fahalalana zany teo araka ilay teneninao teo. Dia eo amin'izay mihitsy no anontaniako hoe ahoana zany ny fomba ataoko hoe andresen-dahatra an'ilay ankizy hoe izy zao raha miteny raha ohatra ilay ray aman-dreny mety tsy anaiky ilay zaza satria hoe zanak'ihany mara mampiasa. Dia eo amin'izay mihitsy ihany koa tiako anontaniana hoe ahoana zany fomba andresen-dahatra an'ilay ankizy ao anatin'izay. Matoro ny zaza ao anatin'ny tokantrano no miteny an'izay hoe ny zanak'ihany raha mampiasa. Tsy tokony hiteny an'izany ny zaza raha ohatra ka tsara ny fototra. Raha tsara ny fototra ny fanabeazana ao anatin'ny tokantrano anankiray izany hoe misy discipline ao. Misy discipline mipetraka tsara ao hatramin'izao ora ihany ianao no mikitika an'io telefona io. Raha mikitika an'io telefona io ianao dia misy fanaraha-maso ny ray aman-dreny. Fa ny olana eto amintsika ny ray aman-dreny foana no matetika no mitady olana ohatrany hoe tsy manam-potoana anaovana an'izany. Nefa ilay izy fanabeazana lasa ary anjorom-bala ary ilay resaka fanabeazana. Fa lasa ny hafa no mampiditra lasa ny hafa no manabe ny zanantsika. Zay zany ny olana ao anatiny ny hafa teneniko ao anatin'ilay réseau lasa ny réseau sy ny fiarahamonina mampianatra ny zanantsika dia lasa ambikambon'izay tsy vitan'ny fiarahamonina sy ny réseau sisa no ataon'ny ray aman-dreny. Inona ataon'ny ray aman-dreny? Ny fibedesana hoe tsy mety zany. Manaiky ny ray aman-dreny hoe tsy mety le izy fa ny ray aman-dreny matetika tsy manaiky hoe misy anjara biriky ny ray aman-dreny ilay fitezana. Dia ny averiko foana hoe fototra le ao anatin'ny tokantrano. Ny ray aman-dreny ny mpanabe voalohany dia mila mametraka discipline fa rehefa tsara ny fototra, rehefa tsara ny fitsipika apetraka ao anatin'ny tokantrano dia raha amin'ny voalohany dia efa tsy manisy hoe mahita zao satria ny ankizy dia maka fitaratra foana. Fitaratra voalohany ao amin'ny ankizy dia ny ray aman-dreny. Raha ohatra ka misakafo hariva na atoandro ka mahita ny ray aman-dreny mihitsy no milalao telefona tsy misy fifandraisana ankoatrany hoe samy miondrika ao anatin'ny telefona dia mazava ho azy fa raisin'ny ankizy hoe ny ray aman-dreny ilay olona fitaratra ary manao an'izao koa ahoana moa izanaka ny tsy hanao an'izao dia inona ilainy fitaratra. Fa rehefa samy tsy manao an'izay ny ray aman-dreny tsy mikitika an'io telefona io rehefa eto ihany mikitika any amin'ny efitrano mpandrinany ihany mikitika ny ray aman-dreny fa tsy eo masony ankizy hitany eo foana ianao mikitika telefona mazava ho azy fa izay zany ilay fitaratra raisin'ilay zaza tsy nametraka an'izay tsy nametraka discipline ny ray aman-dreny. Ka raha ohatra ka zavatra mitonona ohatrany hoe trondro eny ampelatana tsaka io rehefa zatra efa zay foana no nitezanao ny zanakao sarotra sahirana amin'izay ianao hoe ahoana ny fomba analako an'ity ary tsy azonao sahirana ianao manala an'izay ao anatin'ny zanakao amin'izay hoe tsy mahazo mikitika telefona na tsy mahazo manao an'izao fa dia mbola kely le zazako amin'izao ny 2 taona 3 taona dia efa ameny ray aman-dreny telefona le zaza hoe mba angina tsy tabataba tsy tomany tsy anelingelina le ray aman-dreny dia ameny telefona le zaza dia eo dia lasa variana eo le zaza dia avy eo le zaza lasa midonga mitomany mikikiky eny amasom-bahoaka any hoe tateny telefona anao lalaoviko ohatran'izay fa satria tsy mipetraka le discipline. Dia eo zany ny ray aman-dreny zany tsy tokony hiady saina tsony hoe ahoana raha ny fomba ifehezako an'ity zaza ity raha hoe zavatra efa teny an-tanana fa anjaranao no mametraka discipline hoe hatreto ihany zany no mahazo mikitika. Misy zavatra azo foronina be dia be akoatran'iny telefona iny
misy zavatra azo atao be deaibe akoatra ny telo satria zao ny zavatra tokony hatonga saina ny ray aman-dreny koa dia zao io telefona io mampirano matodo io le miranona zany me modaka zany hoe saina tokony anana esprit mpamorona ianao lasa simban'io telefona io le fisainanao tokony amorona lasa dininao hatramin'ny talentanao nefa olona tokony hoe mikaroka talenta le ankizy amenao zavatra hafa akoatra ny telefona dia davana azy amin'ny fahaizana tia manao sakafo ve mbola kely efa tia manao sakafo ve ty zanako ty ampanaovana jeu de construction ohatra le zazana ohatra n'izany dia variana amin'iny ny sainy tsy mieritreritra izay telefona anao any fa tsy misy le izy fa iny ny misy eo dia tsy te hamorona mihitsy le ray aman-dreny fa mitady solution rapide hozy izy tsika dia lasa zay fotsiny ny karohan'le ray aman-dreny. Matoka mifampitohy an'izay ihany ndraiky izy amin'izao mantsy efa tena ao anatin'io daholo ny na ny fianarana nina dia ao anatin'ny telefony daholo raha aminao manokana ny ray aman-dreny hoe mananjoa hikarokaroka zavatra anatin'ny telefona le zaza ny hoe hisava ny telefona le zaza raha ohatra hoe ataoko hoe mbola tsy ampitoana zany resaka eto hafa indray mantsy izy rehefa hoe ampitoana le zaza efa azo lasaina hoe lehibe manana ny ataony fa ny antaniko eto zany hoe raha ohatra ka mbola tsy ampitoana le zaza mananjoa hoe ny ray aman-dreny hisava ny telefona zanany raha aminao manokana mananjoa tsara mihitsy ny ray aman-dreny raha ohatra ka mbola tsy ampitoana le zaza fa kosa ny anany averiko foana hoe apetraka dia miloha le discipline hoe raha anao Facebook ianao dia irahanao amin'ny ray aman-dreny ny Facebook anao zay le mahatonga le hoe ny ray aman-dreny ange ny namana voalohany ao an-trano tsy misy olana mihitsy io raha ohatra ka tena hoe mpinamana le ray aman-dreny sy zanaka satria ny antony tsisy ninona afaka fen'le zanaka ao fa ianao ny namany voalohany tantaraina aminao daholo ny zavatra manjoa anazy tsy problème anazy zany mameny mot de passe fa zao ny ray aman-dreny dia mila tsy vendrana noho ny zanaka tokony tsy mipetraka mihitsy ianao tsy haiko zany fa mikaroka ianao anambadika any tsy mampiseho mihitsy ianao hoe za ty nge tsy mahay dia tadidiova tsy Facebook ihany ny fiainana efa misy ny TikTok misy ny Viber misy ny WhatsApp misy karazany zavatra be deaibe misy ny Instagram afaka hifaneraseran'ny ankizy dia mila mikaroka an'izay koa ny ray aman-dreny na dia génération samihafa ary dia zay le teneniko hoe tsy mahazo manao vendrana noho ny ankizy ampiseho any ankizy foana zany fa ianao ihany koa dia olona manatsany anao izy dia afaka mianatra sy mikaroka mitovy aminy ihany koa fa ianao variana atao amin'ny Facebook le ankizy any ambady ao atao milamina be fa any ambadika izy manao zavatra hafa dia zay le hoe mila fantarinao daholo ny zavatra ataony zanakao naiza na ny namany zanakao io na ny dialehany any ivelan'ny trano dia mila fantarinao zay ny ametrahana discipline ao anatin'ny tokantrano tatoato mantsy somary lasa mirongatra ny LGBTQ mialatsiny raha hiteny ty fantaniny ity misy an'ireny karazan'olona reny mantsy zany nataoko hoe miseho eraky ny tavazotra-tserasera dia avy ny ray aman-dreny hoe to zao hitany zanakay dia tsy hainy raha hitany zanakay zao to dia mety anaraka koa izy isy ny ohatr'izay dia averiko apetraka indray le fantaniana hoe mety ho izy amin'ny diso le ao anatin'le LGBTQ ve sa le ray aman-dreny ndray ve sa le zanaka ny zavatra tsara ho fantatra izy zao tsy afaka micontrôle ny zavatra rehetra tsika tsy afaka micontrôle ny zavatra mety iseho ao anatin'ny tamajora-tserasera mety misy zavatra mamoafady ao misy an'ireny karazana olona izay tsy accepten'ny fiarahamonina reny tsika nefa ny zanantsika nandray aman-dreny raha ohatra hoe sorena hoe be deaibe le zavatra mirongatra be deaibe mipotra daholo ny zavatra tsy mana be ny zavatra tsy ahatonga ny zanaka lasa ohatrany hoe simba zany ny fanabeazana raha ohatra ka zay fijery zay no jerena hoe misy karazana zavatra be deaibe miseho any anatin'ny tambajotra dia lasa ohatrany hoe manimba ny zanaka dia sorena fotsiny tsika nefa tsy afaka ho contrôle tsika zany fa izy foana dia hipetraka amin'ny fanontaniana hoe izy ary zany ny diso ao anatin'le izy dia miverina ihany rehefa tsara ny fototry ny fanabeazana dia mora ho an'ny ankizy misivana ny zavatra hojereny zany hoe aloha zany ny ray aman-dreny ty aloha dia efa mahafantatra ny atao hoe mampahafantatra ny ankizy ny atao hoe fiainana izay tsy enarana any an-tsekoly
fa ao anatin'io tokantrano io ihany ny ao ny ahaizana ny zavatra rehetra eny fa na dia andeha itombo ny taonany ankizy dia iroso amin'ny fitiavana eros na fitiavan'olondro ny ankizy anankiray dia alohan'ny idirany amin'izay dia miditra sehatra ny ray aman-dreny mampianatra ny zanaka mety hisy olana ara-pitiavana misy zavatra mitranga ohatran'izao amin'ny resaka fitiavana ny ray aman-dreny zany tena hoe mpanabe feno ao anatin'io tokantrano io karaha hoe misy ny LGBTQ any anatin'ny tambazotra ny ray aman-dreny dia efa mampafantatra ny ray aman-dreny dia efa mijery ny mombamomba n'ity zanany ity hoe ohatrany ahoana ity zanako ity ohatra mitady irona makany amin'ny resaka ohatran'izao izy any namany so dia misy namana ohatran'izay any amin'ny manodidina any dia anjaran'ray aman-dreny no mampianatra ny zanaka hoe misy zavatra miseho ohatran'izao eny amin'ny fiarahamonina mitandrema fa zao misy zavatra koa nefany tsy azon'ray aman-dreny kontrolena mihitsy raha ohatra ka sendra tojo an'izay zanaka izay izy tsy afaka kontroleny zany fa amin'izany fotoana zany ny ray aman-dreny indray mila fitsaboana eo amin'ilay resaka fifampitokisana an'ray aman-dreny sy zanaka indray zao no hidira kely efa somary resantsika kely teo ihany ilay izy fa hidirako lalindalina kokoa hoe inona ny vahaolana rosonao menao an'ray aman-dreny sy zanaka mba hisian'ilay hoe fifampitokisana resaka mantsitsika teo hoe tokony omenany tsy hoe tokony fa raha mbola tsy ampitoana ilay zaza dia ka teanao Facebook izy dia hoe omenan'ray aman-dreny mot de passe sy ny tariny ny zaza kehitriny nefa ataoko hoe tsy hivendrana izy ka hoe andeha amehana azy tsotro zao anio fotsiny dia amin'izay fa fifampitokisana izay hoe inona ny vahaolana rosonao mba hipetraka izay fifampitokisana izay eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka alohan'ny atokisana ny olona anankiray dia misy ny atao hoe fitiavana zany hoe miasa be foana ny resaka hoe affection amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha vao tsy ampy ny affection dia misy ny atao hoe manque zany hoe lasa mameno n'iny manque iny ny zaza anankiray rehefa tsy ampy fitiavana le zaza ao an-tokantrano inona moa ilay fitiavana ny fitiavana zany tsy hoe miteraka ny ray aman-dreny anankiray dia mila miakanjo fitianako akanjo ameko sakafo asaiko mianatra anisany ao anatin'ny fitiavana zay kanefa zany zavatra tantaraiko zany koa nefa ohatrany hoe efa lalam-piainana mila atao efa automatika fa le tsy automatika izay tsy maintsy atao eo le hoe fanabeazana dia hoe misy satria ianao niteraka olona kely niteraka aina kely anankiray dia mila mikolokolo sy mikarakara zay natao hoe fanabeazana mikolokolo sy mikarakara momba n'io zanakao io rehefa mikolokolo sy mikarakara zany ianao dia misy zavatra be dehibe omenao an'io zaza io tsy any amin'ilay resaka hoe sakafo sy hanina teo fotsiny fa tena misy moral misy fomba fisainana mila ampidirinao anatin'io zaza io mila ampianarinao an'izany ahoana ny mianatra an'izany fihetsem-po zany mila mahay miaino an'io zanakao io anao mila mahay miresaka amin'io zanakao io anao satria raha vao ohatra ka tsy misy onde mila piraisana zany ao anatin'ilay tokantrano ilay ray aman-dreny hoe maninona ny zanaka vavy mandeha kokoa any amin'ny dada ny zanaka lahy mandeha kokoa any amin'ny mama fa misy nefa zavatra ataon'ny zanaka lahy tsy afaka resahan'ny zanaka lahy amin'ny mama fa any amin'ny dada no tokony ho resahana any amin'ny vavy le momba amin'ny vavy any amin'ny mama no resahana misy ohatran'izay dia le affection mahatonga le hoe fa manina zanaka vavy makany amin'ny dada raha vao tsy ampy an'izay affection paternelle zay le zanaka vavy aingana be mihitsy ny firosony amin'ny fitiavan'olondroa na 11 ans ary izy ary tsy azonao sakanan'izay tsy hoe iraika amby 10 taona ianao dia manao sipa ianao tsy misy zavatra tsy fenonao tao anatin'ilay izy dia ohatran'izay ihany koa ny lahy any amin'ile mamany dia zany aloha tsisy fanomezana zay fa fanabeazana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia hoe ahoana ny ipetrahan'ilay fitokisana fitiavana ihany no mameno an'izany araka ilay teneniko tamin'ny voalohany namana io zanakao io namana ny ray aman-dreninao io namana dia atao ohatra miresaka amin'ny namana mihitsiny atao ohatra miresaka amin'ny namana mihitsy hitantaranao ny alahelonao zay no mahatonga hoe mila manana écoute ny ray aman-dreny mila mihaino ny hevitry ny zanaka inona ny hevitrao tsy ny imposer ny ray aman-dreny
hoe tsy maintsy ity ndray aman-dreny mantsy manana tendance nibedy foana izaka misy zavatra dia nibedy fa tsy mba mieritreritra hoe atoro ilay zaza ary ny génération amin'izao génération atoro fa tsy bedesina ny fibedesana zany tsy mitondra ninina fa ny fibedesana mitarika hoe mbola anao indray za mbola ho ataoko indray dia mbola ho ataoko akariko kokoa ny degréany satria tsy mbola afa-po izy nefa nibedesinao fa raha tianao tsy handeha amin'izay intsony izy dia atoro izy raha tiany ataonao dia makary zany ny lalanao makany akady dia izao ny zavatra mety iona amina zavatra ohatran'izao ianao dia ohatr'izay koa raha ry ny lalanao dia ry makany amin'ny lalana makany amin'ny tanjonao ianao ohatra dia izay nisy n'le fampitokisana izay hoe namana dia fitiavana zany mila ataonao dia fiainoana mila anjany rehetrarehetra zany satria ny ankizy io tena hoe mila enoana io mila enoana mahatonga ny ankizy tsy manaraka discipline dia tsy misy miaino izy sy tsy avela maneho ny fihetseham-pony raha mitomany zao ny zazakely anankiray dia avela mihitsy izy aloha hitomany rehefa reraka izy mijanona fa avela mihitsy ny izy hitomany any ho an'le fihetseham-pony dia izay izy resahanao amin'izay hoe inona kay any le tena tsy zakanao satria raha vao tsy resahanao iny dia ny zavatra ao anatin'ny lohany ankizy dia hoe tsy tian-dada sy neny dia eo lasa mamola volanazy andeha any amin'ny lalana hafa le izy lasa manao fugue izy ohatran'izay dia iny le lasa olana amin'ny olana ho andray aman-dreny no lasa fafambaraka ao amin'ny fiarahamonina inona ataoko hoe olana hitanao eny amin'ny fiarahamonina tena hoe be mpanao be nefa tsy tokony hoe ho atao indrindra moa zany ray aman-dreny ny ray aman-dreny zay zany aloha ny tena olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia io resaka réseaux sociaux io zany tena hoe tsy betsaka ny tsy mahavoafehana io na olon-dehibe ary dia io daholy raha mijeritsika fa tatao anatin'ny 5 taona eo midina ohatran'izao ny fotom-pisaina ny malagasy tena mitotongana midina ekeko be dia be ny zavatra tsara ao anatin'io tambazotra io fa rehefa zavatra ratsy foana ny hitanao ohatra hoe vao mifo maraina anao ohatra zao dia mijery dia mahita accident dia iny anao dia efa malahelo anao manimba ny fonao hoe misy olona maty malahelo dia iny sentiment anao iny le tahanao iny no misintona zavatra négatif amin'ny fiainanao lasa mahita accident foana ianao raha nandiniksika zao tao anatin'ny 3 jours 5 jours feno zaza very be dia be ao anatin'ny tambazotra ao dia zay ny sotomin'ny atidohan'ny malagasy rehetrarehetra na lasa zay zany lasa mamboly zavatra ratsy ao anatin'ny atidohantsika le izy dia lasa iny miorory foantsika ivoaka ny trano ny zaza matahotra tsika roviana miditra ny zaza matahotra tsika fa ny zavatra tokony atao dia aiza le fandraisana ndraiky tranonao aloha tsy miandro ianao hoe inona ny andeha ho ataon'ny fanjakana satria be dia be ny zavatra very ohatra tsy mila miandry an'izany fa ianao foana aloha ny premier responsable ohatran'izay satria raha hiandry zavatra ianao dia mety ho taraiky le zavatra indrasanao tsy hoe tsy izy fa mety ho taraiky dia izay le hoe inona le fandraisanao andraikitra ao anatin'ny fitezana sy fanabeazana ny zanakao dia tiako tenenina hoe io tambajotra io tena nanimba zavatra be dia be mihitsy noho ny tsy fahaizana mifehy azy ohatran'izay teneniko izay hoe feno zavatra ratsy be dia be ny hitan'ny ankizy lasa be dia be ny fisaraha-panambadiana noho ny fisian'ity tambajotra ity tena be dia be satria mauvais conseiller mauvais conseillère ny akamaroan'ny olona ao dia zay nefa ny hita be zao lasa mampita any fiainako amin'ny fiainanao za nefa ny problemako tsy problème na mitovy raha ny problème antsika samihafa ny hitondrantsika anazy samihafa ny fahazakantsika anazy zay tsy andraisandraisana izao conseil rehetrarehetra omen'olona zao satria mety ohatra hoe tratran'ny fisaraha-panambadiana ohatra ny vehivavy anankiray dia le nahazo anazy iny zay natafivoahany tao anatin'iny lasa conseil omeny an'le olona nefa tsy mitovy le izy le vady samihafa fa tsy hoe mitovy tsy mitovy le situation
dikan'izay ianao mihitsy ny aloha ny tena vahaolana voalohany ao anatin'izany hatreto ny fehezako an'ity Facebook ty za kosa aloha tsy tantarany problème ko anatin'ny Facebook zakaiko rery ihany na dia vahako rery ohatr'izay rehefa tsy voavahako aloha izy lasa mitady coach personnel ohatrany na mitady psychologue fa tsy ino no tatatatanao satria misitona olona be debe nle izy fotsiny ohatrany hoe mahafinaritra an'olona ka misy olona manana problème lavitra noho zaka iato dia ohatrany hoe misy olona geny anazy nefa ny azy tsy mivaha ary ny zavatra anankiray rehefa tsy mivaha dia mitombo mingeza ohatran'izay ny zavatra hita ihany koa ao anatin'ny tambazotra ao misy tena le ray aman-dreny mihitsy no tsy mahalala zay zavatra tokony ataony misy an'izay page zay tsy haiko raha afaka teneny eto fa teneniko ihany ao amin'ny arenany zanaka iny tena feno ray aman-dreny ao mitaraina hoe inona tokony ataoko fa zanako ohatr'izao inona tokony ataoko fa zanako ohatr'izao dia eo amin'izay mihitsy no tiako hataniana hoe inona zavatra tokony ataon'le ray aman-dreny mba tsy isian'ilay hoe any amin'ny tambazotra tserasera no totona ny olana rehetra nefa ao ara rehefa tsy izay anaovana azy. Za zany tena manao maximum mihitsy ny mitady an'ireny hoe école des parents reny satria ireny ihany no tena tonga dia ireny mantsy mahafinaritra anahy amin'ireny tonga dia 1000 personnes 2000 personnes tonga dia mahazo fanabeazana raha ny tena izy ny problème io araka ilay teneniko teo hoe tena hoe tsy tantaraina io tena hoe olona voafantana ny olona tokony iainao satria ny olona rehetrarehetra dia manana ny problème ny daholo ary ny olona manana ny problème iny tantaranao any olanao dia mitombo ny azy fa tsy hoe miaina mitombo dia tsy tantaraina amin'ny n'importe qui zany problème fa hoe mila manantony ianao mahatianina momba ny fitaizana sy mikara miopina amin'izay hoe fitaizana sy fanabeazana zay fa raha io tambajotra io lasa ampitahiny amin'ny zanakao ny zanany ny zanakao dia ataony amin'izay fahaizana araka ny fahatakarana za tsy miteny hoe diso daholo le conseil mena le olona misy tena hoe misy olona tena manatsaina mahafinaritra ny mijery ny conseillany kanefa kosa fitaizana fanabeazana tsy androany fotsiny fa tena hoe mitaiza foana zany ianao taoka mbola mitondra anarana ianao hoe ray aman-dreny le ray aman-dreny koa aloha tsy tokony fantatra ny définition-any tsy hoe niteraka dia izay natao hoe ray aman-dreny fa misy olona tsy niteraka fa tonga izy dia apetraka ny olona hoe eto ianao ray aman-dreny mipetraka zany hoe fantatry ny olona zany hoe olona mitarika mitondra fiatraikany zay natao hoe ray aman-dreny misy fiatraikany misy image hitan'olona hoe ity kosa tena mendrika ho ray aman-dreny mpananatra mpanabe zay natao hoe ray aman-dreny fa misy ange olona niteraka fotsiny zay ny olana amin'ilay hoe bevoka tampoka obligé anao zany tsy maintsy hiteraka nefa ianao mbola zaza tokony ho tezaina iza zany lasa hitaiza zany le bebe sy dadabe zany lasa hitaiza zazana anankiroa ianao zany mbola hianatra be ho anatin'le fitaizana tena saripady ny fitaizana sy fanabeazana dia izay mahatonga an'le hoe tsy moramora io manabe olona anankiray io fa manabe olona anankiray ny olona anankiray rehefa tonga eto tany aloha dia problème ray zay problème anankiray satria iny tsy maintsy tedavana hanina hoaniny iny tsy maintsy tedavana fianarana iny tsy maintsy ahoana ny atonga nyity olombanina ary sarotra zay sarotra ny manabe olona anankiray ho lasa olombanina zay mahatonga le hoe fototra ny fanabeazana ny fitaizana sy fanabeazana fototra mihitsy ary arakaraka ny itaizanao ny zanakao io mahatonga ny firenetsika mahanitra na tsia ao anatin'izay satria tena betsaka mihitsiny za tsy miteny hoe tsy ilaina ny équilibre fa lasa be loatra le miiba dia mavesatra be ny tany satria tena tsy voataiza tsy namena fanabeazana feno ny zaza anankiray dia eo zany le hoe mila mianatra itsika na ray aman-dreny raha dia mila manabe tena ihany koa zay mahatonga ny hoe io tambajotra io olon-dehibe ny tena betsaka mampiasa an'izy io kanefa lasa olon-dehibe tsy misy saina
lasa very daholo na ny soatoavana ny rehetrarehetra lasa very daholo fa gaga ianao a tsy matory ianao amin'ny alina zany fa taitra amin'ny roa maraina dia mahita olona miady be ao anatin'io amin'ny roa maraina mahita olona miady be ao anatin'io tambazotra io a amina sujet anankiray tsy dia manahoana fa tena miady a dia nafarany lasa mifanopa le olona tsy mifankahita endrika tsy mifankahita fa dia hoe efa frustré amin'ny fiainana dia ao ny analana le olana rehetra nefa ny zavatra tsy fantatry le olona mitombo ny olana ao aminao hafa indray hoe mampahazo vola le mitabataba hoe ao anao karamaiko dia ameko vola ianao a dia dana miady amin'ny anina izay mantsy mba hoe azahoana tombony fa le izy tsy azahoana tombony fa vao maika manimba n'le fiainana dia izay ny olana hoe tena tsy voafehantsika le tambazotra raha aminao manokana ny torohevitra omenao ataoko hoe fomba tsara indrindra hanabeazana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ankoatranao ny réseaux sociaux mantsy efa eo iny tsy afaka iasorana fa ataoko hoe ny olombelona no mila mahafantatra izay zavatra tokony ataony misy fitenenan'izay hoe zaro amin'ny lalana tena izy ny ankizy dia inona le tena izy mila mahafantatra ny ray aman-dreny hoe génération anankiroa tsy mitovy ilay olona anankiroa izany hoe rehefa tsy mitovy ny génération dia mety hisy misy conflit ao anatin'le izy dia mba tsy abetsaka an'izay conflit ao anatin'le ray aman-dreny sy zanaka izay dia mbola kely izy dia efa misy toro lalana efa ametrahanao an'le discipline anteneniko tary amin'ny voalohany atary mila mametraka discipline ianao mila mametraka mode de vie mila mahatsapa ny tsapan'ny hafa mila mahatsapa ny zavatra mety ho tsapany zanakao izay zavatra misy ao anatinao ray aman-dreny dia misy ao anatin'io zanakao io raha malahelo anao ray aman-dreny malahelo io zanakao io raha faly anao ray aman-dreny faly io zanakao io mila ampianarinao ny zanakao iaina an'le style de vie ao anatin'ny tokantrano kanefa tsy miala amin'ny fiarahamonina zany hoe sociable ampianaro ny zaza ho sociable fa tsy koboninao rereo dia mametraka le discipline tsy hoe interdiction na zavatra be dia be tsy izay mihitsy le izy ny zaza dia tsy azo terenao ohatra mifotaka raisina amin'ny tanana dia tereny potsitsaka ty anelakelana aty raha vao terenao fa avela malalaka ny zaza fa saingy ao anatina fanaraha-maso ary tsy avela libre be ihany koa fa mila fantatrao raha ohatra zao ka miteny ny zanakao hoe andeha hamonjy anniversaire dia fadio amin'izy tsy ampitaona fadio no hoe hijanonany jusqu'à l'aube fadiana fa ianao no mametraka ora amin'ity ora ty ianao à 22 heures ianao tsy maintsy miditra ny trano zany hoe ampafantarinao an'le zanakao mihitsy hoe namela anazy ianao fa raha vao tonga dia interdiction ny ataonao dia hitsambikina varavarakely io zanakao io fa amenao izy avelanao fa asianao fetra izay le discipline ampianarinao izy zanakao io andray andraikitra dia mbola kely andray andraikitra inona le izy amin'ny tasy eo anatin'ny tokantrano ampianarinao izy hijery momba ny tenany manokana ohatra momba ny fitafiany tsy atsipitsipy eny rehetrarehetra eny izay vao mamboatra mifandrinana fa tsy miandry mpanampy izy no ataonao manao an'izany responsable amin'ny momba anazy izy ampianarinao izanakao io hiara-miaina amin'ny any ivelany zany hoe mahalala fomba indrindrandrindra manisy respect ny tenany zay indrindra ampianarinao izanakao io atoky tena satria sarotra amin'izay rehefa lehibe ny olona anankiray ka hoe tsy manana fahatokisa-tena zay lasa mora manipulena kely ary ny akabeazan'ny malagasy dia mora manipulena ampianarinao izanakao io mba mianatra miditra fikambanana mampianatra anazy hiara-iaina amin'ny monde hafa ankoatran'ilay ao an-trano dia asaina misafidy mihitsy izy hoe reto misy zavatra ohatra hoe raha ray aman-dreny kristiana dia inona skoto zany tena tsara be zany amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zaza any ivelany mba hampitombo ny fahatokisa-tenana hampanaovy exercice physique tsy fantatro misafidy izy ohatra na ara-marseo na ohatran'izany fitaizana sy manabe koa reny tediavinao ny zanakao amoaka ny talenta ananany moaka ny talenta ananany
orientenao zany ny ankizy iny hoe inona ny zavatra mba tiany, ny nofinofiny, ny tanjony, dia anjaranao ray aman-dreny. Fa tsy ianao ray aman-dreny miteny hoe tianao ho lasa dokotera ny zanakao dia terenao ny zanakao hanao dokotera. Dia nefa tsy tian'ilay zaza ilay izy. Ilay zaza ny vao hanao stage dia vao mahita raha dia safotra. Dia lasa diso filière ilay zaza. Dia mbola kely ny zanakao dia ampianarinao manisy tanjona isan'andro. Tanjona kely androany mamaky boky une page. Zany hoe ao anatin'ny herintaona zany mavaky boky anankiroa ilay zaza farafaratsiny. Manova ny fotom-pisainana zany. Zany rehetrarehetra zany mampisitaka an'ilay zaza tsy ho accro anatina réseau. Zay ny torohevitra kely. Makasitraka farany amaranantsika azy raha misy olona mety hoe mila fanampina avy any aminao coach Amour afaka lazaina ve numéro na ihany koa izay afaka ahitana anao? Ny ahitana ny coach Amour azavaiko kely aloha ity. Indraindray ny olona mieritreritra hoe coach Amour dia ozy izy ny olona hoe tena maître be amin'ny amour angamba resaka amour. Tsy resaka fitiavana fotsiny fa tena hoe zay zany fitiavana zany ao anatina resaka éducation. Raha vao resaka rehetra momba ny fiainana zay ma coach de vie anazy dia zany vao miresaka momba ny fiainana rehetra dia afaka anatonana anahako daholo. Misy anahako any Andohamandriseza na Ambompo moa zany. Any misy any cabinet andresako olona mandray foana fa sur rendez-vous mazava ho azy satria misy fotoana tsy ao na mifanindry ny fotoana andraisana olona dia zay ny nangalana rendez-vous. Miara-miasa amin'ny sehatra rehetrarehetra mazava ho azy io na école tsy mifidy na fikambanana rehetrarehetra dia miara-miasa amiko daholo. Dia ny numéro azahoanana 034 99 512 82 034 99 512 82 zay zany ny numéro azahoananako. Eny arany lavalava zay fa inona sy antenena fa mba nampisy fiovadi-tsaina kely na dia kely fotsiny ara dia efa zava-dehibe zay ho andray aman-dreny sy ny zanaka. Dia makasitraka be dia be any coach Amour nitondra izay fanazavana izay ary makasitraka anareo ihany koa nanaraka hatramin'ny farany dia makasitraka ny sendway fa tsy adino izay misponsorisé ny vidéo antsika foana ilay code promo efa ianareo hoe Curly Tips. Zay ary fa manaraka fotoanantsika dia mametraka ny veloma.